Faly miravantsika rehetra ny ambassadeur Yehoshua Elia. Manome voninahitra manokana ny Dada Maria Ava ary manome voninahitra ihany koa any Yehoshua. Tonga rehetrika eo amin'ny fampianarana vaovao. Ny androantsika dia mitondra ny laharana voalohany ny amin'izao andihana fampianarana izay ho aroso indray ho renesy izao tontolo izao. Mirary soantsika etra samy hotahina ho soasady ho mpandenesana izao fampianarana izao, ary dia miantso antsika rehetra andao hiaraka anaraka ny teny, anaraka ny fampianarana. Ny lohateny moa dia hoe Iava no ny tenandry anaran'ilay Andriamanitra Abrahama, ary ny ankoatran'izay zany dia tsy izy dikan'izay, izay no porofontsika eto indray. Dia matoko ao fa samy falidontsika ato an-tokantrano ato hiaraka sy hiaina hijery ny fampianarana ny mamarina ny anarany hoe Dada Iava, Iava. Voalohany indrindra aloha zany Andriamanitra Abrahama zany, zany Andriamanitra Abrahama zany dia Hebreo, ary izy no niteraka any Ismaël sy Isaka, ary avy eo nefany Andriamanitra io na Elohe eo amin'ny Israelianina, izay ny dikany Andriamanitra zany Elohe amin'ny Israelianina, dia nanao fanambarana fa any amin'ny taranaka makany amin'ny Isaka no ahafantarana anazy, any izy no mandeha. Ka mbola tsy hiditra eo aloha tsika, fa aleontsika aloha hijery an'ilay hoe iza ilay anarany, dia izay tsika vao hijery hoe iza daholo no mahalala anazy taorinan'izay izy nafantatra azy izay. Dia hitantsika fa ny farana tany amin'ny Moshe io fahalalana anazy io. Moshe na hoe Moizy ozy ny sasany, na hoe Moses ozy ny sasany, na hoe Mosa ozy ny silamo, dia hiaraka ho jerevantsika daholo ary ny teny nambaran'io Abrahama io sy Moshe mikasika amin'ny anarany. Meloha izany aloha zany dia hijery datitsika hoe tany amin'ny taona firy no nisy zany Abrahama zany aloha, ary tany amin'ny taona firy no nisy zany Moshe zany aloha, satria nanonona anarana tokoa ry zareo mianaka ireo. Satria azo lazaina hoe zafikely lavitra be mihitsy zany Moshe zany, zany hoe mety taranaka any amin'ny fahadimy any ho any angambany io Moshe io. Raha ataontsika hoe maka taona hoe eo amin'ny 100 taona eo zany sala taona tamin'izany dia maty, dia any amin'ny taranaka fahadimy misy an'izany ary Moshe zany taorinan'ny Abrahama. Ka hojerevantsika aloha zany, ndaontsika naraka kely tantara hoe tamin'ny taona firy nisian'izany i Abrahama sy Moshe zany, satria izy no niaraka tamin'io Andriamanitra io voalohany ary nanonona ny anaran'io Andriamanitra io mihitsy zareo. Dia aloha jerevantsika hoe tany amin'ny taona firy nisy azy, ary ao anatin'ny boky inona no misy amin'izareo. Dia hojerevantsika hoe ny boky misy azy aloha mazava azy fa boky ny Israelianina zay, ary io dia efa tany amin'ny taona moins 2000 tany ho any, raha ny exactitude dia eo amin'ny hoe eo moins 1800 eo angambany izy io. Andao no jerevantsika kely araka ny manampahaizana moa fa samy mahafantatra ny tantara araka ny sary misy hoe tamin'ny taona firy ny existe zany ataontsika Abrahama zany. Hoe jerevantsika kely somary jery kely tsika aloha hoe azo kely tsy maintsy mbola jerentsika ataontsika miadana mihitsy.
dia manaraka tsy ataoko miadana be mihitsy ny fandeha tantara dia rehefa misokatra le soratra ka mialohan'izay aloha zany dia efa tantara amintsika hoe i Abrahama io io no niona tamin'io Andriamanitra io voalohany. Efa nomeko moa ny daty araka ny teneko ny hoe tany amin'ny taona moins 1800 tany nisy anazy io. Zay hoe jerevako kely vetivetika io. Valova arahantsika maso kely izay sary izay hoe tany hoany nisy an'izay tany amin'ny taona moins 2000 ary Moshe kosa dia tany hoany amin'ny taona moins 1500 manodidina tany zany. Zany hoe fa ela moa ny tantara fa hoe mavoakantsika eto ihany hoe tany amin'ny taona firy no tena nisy anazy io. Ary io Abrahama io no nanonona n'io Andriamanitra io voalohany. Ka izy moa zany amin'ny maha-Hebreo anazy, amin'ny maha-Jiosy anazy, amin'ny maha-Israeliana anazy satria izy no niteraka an'ireto Israeliana reto dia ao amin'ireo Israeliana reo zany hoentantsika ny boky. Zay zany izy andaraka kely an'ilay tantara tsika dia tsy maintsy alefantsika araka ny tokony izy dia hitanareo tsara hoe tena voaporofo mihitsy fa zany Abrahama zany dia tany aloha be tany dia Moshe koa tany aloha be tany ary izy mianakareo niara-ny antson'io Andriamanitra io dia hojerevantsika izy ilay nantsony dia hitanareo tsara fa ilay nantsony izy mianakireo dia ilay hoe Yahva. Ary tao amin'ny andron'ny Moshe moa dia tena lasa hoe Yahva zay. Zany hoe tena mipetraka tsara mihitsy zany ilay anarana hoe io Yahva io no raha ny Andriamanitra Abrahama io. Io ilay tsy tia fahotana ary tsy tia mpanao ratsy. Izay ilay voalazany amin'ny Isia 7:5-12 Isia 7:5-12 hoe indro ny tanany avatsy fa mavonjy ary ny sofiny tsy ladalovana fa mary. Isia moa zany dia manana n'Andriamanitra ny Andriamanitra Abrahama ihany ny Andriamanitra Isia satria mpaminany Israeliana daholo reo. Zany hoe ity resantsika zany dia zareo Israeliana satria Abrahama dia razamben'ny Israeliana ary ireo Israeliana reo no tena niaraka taminy. Jerevantsika daholo izy zay no mahatonga ny hoe ao amin'ny bokin'ny Israeliana no entanao tantaran'io Abrahama io fa tsy any amin'ny boky hafa mihitsy fa ao amin'ny bokin'ny Israeliana. Samy maniry tia hita daholo sy tia hainy daholo tsika rehetra zao dia aloha jerevantsika hoe iza ny tena anaran'io Andriamanitra Abrahama io dia ho porofontsika mihitsy ny izy hoe tena io Yahva io mihitsy ny ve. Izay no porofontsika aloha zany amin'ny androany. Dia tsy misy mahafantatra an'io Andriamanitra io fa tsy Abrahama dia Moshe. I Moshe moa zany natsoina hoe Moïse ho na hoe Moses ozy ny sasany na hoe Mosa ozy ny silamo. Dia izy ihany koa nanonona an'izay anarana izay hoe Yahva zay. Voaloha jerevantsika daholo zany zay. Ka nidirantsika eo Moshe dia tsy maintsy hijery ny taranak'i Abrahama antsika hoe nakaiza ny tenin'io Andriamanitra Abrahama io. Niala avy amin'ny Abrahama izy dia nakaiza dia hitanao fa niala avy amin'ny Abrahama izy dia nakao amin'ny Isaka araka ny teneniny. Ary ny mahafantatra an'izany tantara ny teneniny zany dia mbola zareo Israeliana ihany satria i Moshe daholo no nanoratra n'io tantara rehetrarehetra nataon'i Abrahama io. Moshe zafikeliny zany dia izy nanoratra anazy zany dia tonga teo amin'izay fahafantarana ny anarana izay hoe Yahva. Dia manome ny fanampofona amin'izay moa zany tsika eto fa dia hojerevantsika kely eo amin'ny raha manana larosy ianao. Zany hoe larosy zany karazana encyclopédie anankiray izay misy mitenin'ireo mpikaroka eny na tsy mikaroka raha moa dia efa mahafantatra hoe zany Abrahama zany dia efa tany amin'ny taona ela be zany tena izy. Ka io Abrahama io zany voalaza ato zany misy ohatra hoe Abrahama zao ty ambony indrindra ty dia ato misy ohatra hoe encyclopédia Abrahama zany misy ohatra io zany. Zany hoe momba ny Abrahama zany resantsika ity. Donc cet article fait partie du dossier consacré au judaïsme. Zany hoe zareo Jiosy zany tena manana an'ity tantara ty satria Andriamanitra Jiosy ndresana dia Abrahama Jiosy razamben'ireo Jiosy reo izy io. Dia jerevantsika hoe tany amin'ny taona firy zany nisy zany Abrahama zany dia tena jerevantsika hoe tany amin'ny taona firy taloha izy io. Dia ny voalaza ato zany hoe patriarche des Hébreux
dans l'année moins avant l'an 0 zany izy tia 19e siècle avant l'an 0. Cela veut dire zany hoe tany amin'ny manodidina ny moins 1900 moins 1800 tany hoany zany ny année nisy an'zany Abrahama zany zay raha zambeny jiosy na ny israelianina tany amin'ny taona moins 1900 tany hoany. Misy moa manome précision mihitsy ny sasany am'ireo ohatra ny hitantsika amin'izany ohatra ny sasany zao ato amin'ity zareo mpanoratra ity hoe tany amin'ny taona moins 1812 tany hoany. Ary ohatra ny hoe jerevantsika ty sary ity dans le calendrier hébraïque la tradition juive s'appuie sur le Midrash Seder Olam Rabbah qui fixe la naissance du patriarche en l'année 1948 après la création, soit 1802 avant l'ère chrétienne. Zany hoe talohan'ny l'an 0 zany dia tany amin'ny taona moins 1812 talohan'ny l'an 0. Zany sary anankiray hitantsika ohatra mba lamina kely le sary keto Valérie fa hotana be mihitsy le sary ato tena olana be mihitsy izy. Zay sary jerevako reto moa zany tesako zany fa tsy ny sary eny amin'ny tokantranonareo any de mba mijery sary koa zah eto. De eo zany ny filazana zany tao anatin'le encyclopédie Larousse teo de samy laza fa tany amin'ny taona moins 1900 tany hoany daholo zany no nisiany zany Abrahama zany tany zany. Zany hoe tsy misy talohany de inona zany ny fiantsoana io Andriamanitra io Abrahama io ny Andriamanitra ny anarany ao amin'ny bokyny jiosy satria ny jiosy no manana an'io boky io zay le hoe Sefer Torah des Juifs. Ka ny Sefer Torah zany de ny boky ny soratany dadabe Moshe ary ao anatin'izay boky zay no misy ny tantaran'ny Abrahama satria izy no tany amin'ny taona moins 2000 tany hoany zany moins 2000 moins 1900 eo zany de aleo zany ny tantarana zany no jerevantsika any amin'ny boky ny Sefer Torah ny jiosy satria izy ny tranainy indrindra ary tsy misy manana boky afa-tsy zareo jiosy zany boky tranainy zay le hoe Sefer Torah. Ny boky rehetra zao taty oriana daholo raha ratsika zao ny boky ny Silamo de tatika hatramin'ny taona plus 600 taty vao nisy ny boky ny Silamo. Zany hoe taty oriana elabe zany mbola taty oriana nateran'ilay mpamina ny farany israelianina satria ny mpamina ny farany israelianina dia ny prophète Yahoshua no anarany. Le dernier prophète des Israéliens s'appelle Yahoshua. Any hoe ny mpamina ny farany israelianina de Yahoshua. Ary io le hoe tany amin'ny l'an 0 moa nametrahan'ny olona anazy io lay novain'ny olona hoe Jesosy Kristy na hoe Jésus Christ zay c'est un faux Dieu. Ce n'est pas un Dieu grec, ce n'est pas un Dieu des Israéliens, tsy andriamanitry ny Israeliana io fa andriamanitry ny Grika ny foroporon'ny olona fa tsy andriamanitry ny Israely zany io. Zay le izay ka taorinan'ny l'an 0 zany vo ny Islamo no nanoratra ny bokiny ka noho zany taraiky be le izy tsy maintsy ny zavatra original tany aloha no jerevantsika ny marina zay tany amin'ny taona moins 2000 atsika tao anatin'ny rehetra zay nahokaronao io de amita foana hoe mandritra tany amin'ny taona moins 2000 moins 1900 teo foana na moins 1800 farafa zay manome daty aloha fa ny tenenina zany de hoe izy no tena tranainy indrindra. Aza atao tsara mikariko an'izany ndraiky ariko azy ianao fa eto moa zany de efa misy manome hoe tany amin'ny taona moins 1812 tany hoany le tena hoe mba le tena nikariko zany ka azo atao nikariko an'io fa tsika tsy de kariko ny detsiketo fa hoe io ny tranainy indrindra ny malala an'Andriamanitra zany atsisy afaka maly an'izany tsika. Ary ny manana ny boky tranainy indrindra mitantaran'izany de mbola dadabe Moshe koa na i Moïse na Mosa. I Abrahama moa zany io ny azo lazainy hoe dadabe mifandimby de nisy andry Moshe taty oriana Moshe moa na hoe Moïse na hoe Moses ozy ny anglisy misy koa ny hoe Mosa ozy ny Silamo dia izy indray de tany amin'ny taona
moins 1500 tany hoany Mose zany rika tsika jeren'izay date de naissance Mose zay atsika approximative andray izy aloha de jerevantsika tandray aloha izy moa ny atao anatin'ny baiboly ato ny anarany de tsy maintsy ataontsika zay fa le anarany hoe Mose anarana Jiosy zay eto ndray tsika zao mahita hoe voanoka mihitsy tsy de zao mihitsy ny teny ato hoe par conséquent Moïse qui selon la Torah io le voanesantsika teo Torah io a vécu 120 ans serait né en 1560 avant l'ère commune zay il serait mort en 1445 zany hoe ny fikaroan'ny pikaroko an'leny ina moa le pikaroka an'le ina moa zany le pikaroka an'le datidata iny de nametraka hoe Moïse de tany amin'ny taona moins 1500 tany hoany no nampisy a Moïse zany hitatsika io izy io zany hoe mbola tsisy talohany koa ny santsika rehetrarehetra reto hoe na ny bokin'ny Silamo koa na mbola tateorina be mbola voavokako eo dray izy zany reo raha tsika mamaky dao de hitatsika mihitsy ny hoe marina ny teneniko tanareo fa tsy mamorona aminareo mihitsy ny i databe Moïse indray zany de araka ny vola teo tany amin'ny taona moins 1500 tany alohan'ny l'an 0 zany dikan'izay ny tena nisy iny atsika jery toerakafa ndray aloha mbola tsy hidirantsika ty aloha fa jery toerakafa atsika aloha aty ato tsy ny tantara ty anakaiky aty fa hijery anakaiky atsy ty le nivovakitsika teo aloha jery hafa tsika mbola tsy mahita atsika aloha fa nareo izy kiariko kely ihany le hoe manome porofanareo zany hoe tany amin'izany daty manodidina zany mihitsy ny daty naterahan'ny Mose zany ty zao misy anakaiky koa zay ty araka ny fikaroana natao aloha afaka mikaroka daoly nareo na nareo koa raha mba afaka mikaroka koa de ny tindray zao ato na ny dididina tany amin'ny araka ny fijerevana moa zany tsy takonay mentidy eo izy ty portrait de Moïse non Moïse ben Amram de la tribu de Lévi zany hoe taranaka ny Lévi izy zany naissance tany amin'ny taona moins 1280 tany hoany any hoe fanakaiky tany moins 1250 moa zany zany hoe Mose zany sy Abrahama de samy tany aloha be tany daholo tany moins 1900 ny dadabe eny de ny zanany ndray taty amin'ny taona moins 1500 normal zany satria taorina zany de nisy le hoe fitondrana zanak'Israely ho andiry tany Egypta mandiry teo amin'ny 700 taona teo ka raha ny 1900 anatsorana ny na 1700 teo zany na 1800 anatsorana ny 500 de manome ny 1200 eo zany raha tany 1800 na 1700 manodidina any anatsorana 500 elanelana le 700 na 500 taona manodidina akoatrany ererana fotoana ohatrany hoe ny date de naissance tena réel mety misy erreur kely misy marge de erreur kely fa le tranainy ny tena resantsika hoe lay tena hoe efa tranainy be de mazava fa reo ny ela indrindra ka tsisy manana daty marina anarana marina afa-tsy reo efa tranainy reo ary eo anatin'ny Torah ny Jiosy mihitsy no misy an'izay zavatra zay ary ny bokin'ny Jiosy no atao hoe Sefer Torah reo ny boky tranainy indrindra zany hoe tsy misy manana boky tranainy indrindra mikasika an'io tantaran'ny Abrahama io afa-tsy ny boky soratan'ny Abrahama sy ny boky soratan'ny Mose zava ny anjareo moa zany lovantsofina de fa Mose ny tena nanoratra ny rehetra am'izay de hitantsika am'izay fa reo ny tranainy indrindra raha ijeandretsika ny bokin'ny Silamo zany na musulmane de hitantsika fa taty amin'ny taona plus 600 vao nisy zay boky zay zany hoe efa taty oriny ela be zany no zany zany tsika zany tsy maintsy mijery ny famarinana tsika satria famonjena ny famonjena de hoe
mamonjy olona atsika, aiza ny fomba hamonjena olona dia miteny marina dikan'izay. Tsika je za tsy mamorona mihitsy nefa boky foana no resantsika hoe aloha rahantsika kely a. Eto zany amoaka ny hoe tamin'ny taona findray nivoan'ny bokin'ny Silamo any jerevantsika eto zany etrany dia avoakantsika ery zany ny filazana indray aty tsisy afaka hiteny tsy marina kosa ny teny satria ny boky ary dia milaza an'izany ny sary rehetra koa miteny an'izay. Il est composé des révélations faites par Dieu au prophète Mahomet par l'intermédiaire de l'archange Gabriel entre plus 612 et 632. Il est l'acte constitutif de l'islam et sa référence absolue. Voilà. Zany eto zany tsika dia mahita mihitsy ny hoe ny bokin'ny Silamo kosa zany izay noentin'ny prophète Mahomet ozy ny ao amin'ny fivavahana Silamo dia manodidina tany amin'ny entre 612 et 632 tany ho any. Zany ny taona nanamboarana azy zany zay. Satria za teny hoe année de création du Coran zany nataoko titreria dia afaka manoratra an'izay daholo nareo dia io ny dady avoaka an'izany zay. Dia tindray misy mbola fanazavana anankiray. Quand est sorti le Coran, les plus anciennes versions complètes du Coran dateraient du 9e siècle, 9e siècle. Des fragments très rares pourraient remonter à la fin du 7e siècle ou du début du 8e siècle. Zany hoe tokoa zany dia misy milaza indray hoe somary tatika hatramin'ny taona moins 600 taty ho any daholo zany le izy, zay ny tena tinitenina zany zay. Ary izy nanoratra ny Coran voalaza ato mihitsy mazava teo fa anatin'ny bokinareo any daholo zany dia ny voalohany dia tany moa zany dia ilay mpitarika anazy evankelisika tanareo tany dia tony anisan'ny mpanoratra tony dia ny kalifa Abu Bakr tany amin'ny taona 1632 1634. Reto zany efa ilay mpanoratra taty aoriana fa ny création créateur an'ilay izy dia efa hitantsika tanareo tanikatra hoe ny prophète Mahomet no nanoratra an'izany Coran zany, ny bokin'ny Coran zany tamin'ny alalan'ny fanambarana zany mazava ho azy Gabriel archange, anjely Gabriel zany raha mijery dia tany amin'ny taona 1612 sy misy 1632 tany ho any zany. Dia mazava ho azy zany fa raha izay sary nresantsika teo zay dia ny manana ny tranainy indrindra ny amin'ity resaka Andriamanitra Abrahama ity, satria moa tsy ny Silamo koa miteny hoe Andriamanitra Abrahama, ny azy moa teny hoe Ibrahima ny anaran'ny zareo ndray, fa Elia miteny hoe Abrahama satria ilay izy tany amin'ny bokin'ny Jiosy no ahitana anazy voalohany dia ny Jiosy nanona hoe Abrahama dia zany hoe ilay Andriamanitra Abrahama zany dia tena i Abrahama mihitsy, zay no anaran'izay. Ary satria moa samy miaraka milaza fa samy miteraka ny Ismaël sy Moïse ireo na i Mose Isaka samy miaraka niteraka ireo dia mitovy ihany zany le izy ny dikan'izay sary io satria Abrahama dia niteraka ny Isaka sy Ismaël tokoa. Dia izay mitokontsika hoe miverintsika ny amin'ilay anarana original, anarana original dia ilay nitenen'ny Mose ary tenen'ny Abrahama dia ny Andriamanitra Abrahama sy Mose zany iza eto jerevantsika amin'izay ary any amin'ny Sefer Torah. Ino atao hoe Sefer Torah? Ny bokin'ny Sefer Torah dia ny boky tranaindrindra ny soratan'i Mose, zay ny atao hoe Sefer Torah, boky nosoratan'i Mose io. Ary boky nosoratan'i Mose io ao anatin'io ny tantaran'ny Abrahama, ary atin'io tantaran'i Mose niarahany tamin'ny Andriamanitra sy ny niarahany tamin'ny reto Israelianina reto. Ka raha vao mino Mose ianao zany dia mino ny Abrahama dia tsy maintsy jerevantsika
ny tantara original araka ny bokyny jiosy ny Sefer Torah satria io ny écriture tany amin'ny taona moins 1200 moins 1300 tany hoany ohatra zay koa ny Abrahama tany amin'ny taona moins 1800 1700 mandididi tany daholo arakaraka ny daty moa tsy de tsika tsy miady hevitra hoe firy ny exactitude ny daty fa nijerevantsika hoe iza ny trandray indrindra fa aka mahatra ny zay de mety efa tsy haintsony tena original hoe tamin'ny taona firy mariny ty fa nijerevantsika de hoe iza ny tena le livre le plus ancien any iza ny tena trandray indrindra fa any no hitantsika ny famarinana de mazava zany fa arak'izay nomeko antsika teo de misy référé amizantsika zany amin'ny bokyny jiosy ny Sefer Torah ny jiosy atsika re jerikely ny eto hoe Sefer Torah raha misy ato zany hoe manometsika ana foana zany hoe zao ny fomba fijery ny famarinana de afaka midinenao koa re afaka mijery ty ny Wikipédia ny Sefer Torah ty efa tsika ampidirina le Sefer Torah en hébreu livre de Torah ou plus exactement rouleau de Torah en pluriel Sifrei Torah est une copie manuscrite de la Torah ou Pentateuch, le livre le plus saint et révéré du judaïsme. Io zany izy de milaza mihitsiny hoe ny Sefer Torah de ny bokyny jiosy lay tena tany aloha tranainy indrindra zany zay ny tena tenena am'izay sary zay zany araka ny voalazato zany de ao anatin' eo zany moa ny teny nambaran'ny Moshe livre de Moshe ny atao hoe Pentateuch zany production d'un Sefer Torah eo ambany indray selon la loi juive un Sefer Torah ou Sifrei Torah est une copie du texte hébreu des 5 livres de Moïse, c'est le Pentateuch zany zay ka eto zany lay atao hoe Sefer Torah zany de le boky 5 soratan'i Moshe zay le hoe Pentateuch zany zavazany am'izay ohatsika rehetra zany hoe ny Sefer Torah zany misy ny original ny boky ny soratan'i Moshe le tany amin'ny taona moins 1200 na moins 1300 tany alohan'ny l'an 0 io zany tranainy indrindra mazava ho azy zany fa raha ijery anarany Andriamanitra Abrahama zany tsika de ijery ny anarany araka ny bokyny Sefer Torah ny jiosy io ary tsika manana to Eliam manana mandao jerevantsika to hoe nanonona an'io anarany io tokoa ve Abrahama ny anarany eo Andriamanitra io de iza ny anarana nytonon'ny Abrahama satria zareo ny tranainy zany zany hoe zay tateoriana za mazava ho azy fa tsy azo considérena ny antony raha mahita ny original ve anao tsy le hoe makany ny original automatique nge zany ka rehefa ho any amin'ny original tsika ny anarany Andriamanitra marina original de aloha zay nytonon'ny Abrahama sy Moshe no jerevantsika iza ny tonono zareo araka ny Sefer Torah ny jiosy satria mazava be hoe livre ny Torah de ny soratan'i Moshe hitantsika io le Pentateuch zany io livre de Moshe io livre de Moïse ny atao hoe Pentateuch zany io misy an'io entre parenthèse mangamanga io livre de Moïse na Pentateuch zany hoe ny Pentateuch zany soratra Moïse zany hoe ny boky 5 Genesis Exodus Numérie Leviticus ary Deutéronomie zay moa zany livre soratan'i Moshe zany fa misy ny tantaran'ny Abrahama kosany misy ny tenin'ny Abrahama teo amin'ny bokyny Genesis de ndao tsika ry jery ny tenin'ny Abrahama raha ny antso an'io Andriamanitra io izy de iza le nantsoiny araka ny bokyny jiosy atria de mahay an'izany daholo ny rehetrarehetra ne amareko fa zany tsy misy fanaratsiana an'iza mihitsy zany le tandremo fa zany Elia zany de mpamonjy olona ary mpanavitra olona de misintona an'ilo hoe andao hitodika any amin'ilay tena Andriamanitra marina
mamonjy manala ny fahotana ary tsy tia fahotana satria ny objectif an'io Andriamanitra Abraham io dia manala olona fahotana ary mametraka olona rendre quelqu'un parfait, zany hoe atao zay atonga olona anankiray ho parfait. Ary tia Andriamanitra Abraham toy communauté zay anarana hoe Yahava ho jerevantsika dia lasa parfait ny olona miaraka aminy ary tia olona miresaka aminareo ty ny parfait. Voalohany eto ambonin'ny tany Elia, raha tsy avy zay hiantsonareo hoe ndao hiaraka amin'ny Andriamanitra Abraham zay tena maro io fa zay miaraka aminy hoe tena lasa parfait rehefa avy eo ndao hiaraka aminazy zany. Zay ny anton'izao famonjena zao satria io Andriamanitra io dia parfait. Raha tsy zavy izy miteny hoe za tsy hiaraka amin'ny mpanota, tsy mila olona non parfait izy zany, tsy mila olona tsy tanteraka izy zany, fa ny ilainy dia olona tsy manota intsony. Ary zao Elia mampianatra noho ny fampianarana zao dia mitarika sy mitaonanao ho lasa ho tsy mpanota intsony satria efa be dia be ny tsy mpanota eto ambony tany zay miaraka amin'ny Elia, ary ianao anisan'ny antsoina satria io Andriamanitra ny Abraham io lazaiko anao tsy tia mpanota zany io, tsy tia mpanota io. Zay no natonga ny mpaminany Esaia amin'ny teny hoe tsy mihain'ny mpanota zany io Andriamanitra io ary tsy mihain'ny olona tsy tanteraka. Ho resantsika daoly moa zany fa leo dia tsy kelikely aloha dia ho porofoko aminareo amin'izay olombela rehetrarehetra fa mpanota daholo nareo rehetrarehetra reo. Na misy miteny ary any hoe zay tsy mpanota dia mbola mpandainga koa ianao, fa mpanota daholo nareo. Fa ny ateo tsy mpanota dia miantso ny Andriamanitra Abraham hoe Yahava io. Dao jerevantsika raha ny tenin'ny Moshe mikasika ny dadabe Abraham zany vaketsika aloha amin'ny teny gasy, lasa le teny gasy teo aloha merina kely karoka an'izy teo. Somary jelikelytsika. Genesis zao 12:8 ataoko amin'ny teny gasy dia avy eo avadiko amin'ny teny hébreu. Genesis 12:8 zao ny vakitsika voalohany. Genesis 12:8 ary nifindra ny ala teo izy hankany amin'ny tendrombohitra atsinanan'ny Betela ka nanorina ny lainy teo anelanelan'ny Betela tao andrefany Sihay tao atsinanany, dia nanorina na altara teo koa ho an'ny Yahava izy ka niantso ny anarany Yahava. Tsy izy io fa i Abraham io resahany teo niantso ny anarany Yahava i Abraham zany. Ray zay. Genesis 13:4 Genesis 13:4 dia tao amin'ny tany izay nisy ilay altara nataony tamin'ny voalohany izy ary dia niantso ny anarany Yahava teo Abraham. Ny Abraham zany dia niantso an'ilay Andriamanitra taminarany hoe Yahava. Dao tsika ry hijery an'io anarany io tokoa tsika amin'ny teny jiosy satria ty zao ohatry teny gasy angio fa sy teny hébreu. Dao vakitsika ary ny teny jiosy zany dia vakitsika ny teny hébreu amin'ny bokiny Sefer Torah jiosy. Amaky an'ity zany tsika zao. Vakitsika le Genesis teo Genesis 13:4 13:4 angamba izy teo 13:4 ty zao anakaiky fotsiny dia fampy antsika zany ty zao. Eto sika le hitan'ilay anarana hoe Yahava. Voilà. Eto zany ny teny hébreu le rangitra koa dia hito le Yahava zao hito. Izy hoe aleo alaiko sary dia hitanareo. Alaiko sary le izy. Opiako sary kely dia avy teo dia transferiko aminareo amin'ny eto ihany fa tsy mandeha lavitra koa fa eto ihany. Hitanareo amin'izay le izy. Izy zao lay ino moa? Lay Yahava zao ty. Io. Nefa ataontsika menamena. Io. Ty zao le Yahava ty io zao lay anarany Andriamanitra ny Abraham io Yod Ea Evava Ehe. Io zany le anarana io. Eo ataontsika maitsomaitso eto ambany eto. Ohatrany tsy dia tsara.
matsatsotra le tsoratra fa tsy maninona. Io zany a ilay anarany Andriamanitra Abrahama dia hito ny famakinana azy eto zao aloha alefantsika amin'izay dia ampidirina aloha tafiditra dia avakitsika amin'izay a dia iny fiantsonany ty anarany Hebreo ty Iôda ty voalohany ty a dia he ty faharoa ty a dia vava ty manarakaraka ty a dia he dia ny fiantsonan'io a Yahva. Zay ny fiantsonan'izy io, zay ny anaran'izy io zany rehefa vakiana hoe somary azavaiko amintsika kely amin'ny teny anankiray eo tsika aloha hijery tsara angamba leo tsika tsy andeha mijery ny teniny dadabe Mose satria i Mose no efa namaky an'io anaran'io voalohany a dia aleo alaitsika avy hatrany ny fomba namakiny anazy zany tandeha azakazaka makany amin'ny Mose satria i Abrahama ny antso an'io anarana io Yahva io a dia leo jerevantsika koa neny Mose zany iverenantsika le ato io dia io le Yahva teneniko anareo zany ty saingy ato moa zany le traduction le anarana misy miady hevitra be amin'ity anarana ty hoe ina marina ny tena famaky an'ity satria lay Yahva eto zany aveko alaina sary kely le mandeha dia hojerevantsika fomba famaky anazy a dia izay mamaky an'le nanomboka anazy nefa ny afaka amin'ny fahotana zay ny zavatra misy zay dia ity Yahva ty a ty Iôdy hevy ty a ito famakina anazy ito zao io famakina anazy dia ny famakinan'io a ho ampianariko atsika eo rehefa avy eo a Iôdy Ia dia Ahasa dia Vea dia Ahasa toy ny ahoana ny fomba anaovanao an'izany ka itinga io vakika io e fa azavaiko aminareo ny fanoratana anazy zany hoe ny jiosy mantsy mamaky teny avy any amin'ny droite makany amin'ny gauche dia ny famakinan'io a Yahva zay ho ampianariko anareo mihitsy avy eo aloha jerevantsika fotsiny no le sara zany hoe ity zany rehefa tena vakina amin'izay ny fomba famakitsika normal dia hoe Yahva dosana hoe nitako ato kosa ny ohatrany hoe W dia ato amin'ity anelanelany ity tsy misy atso an'io teneniko io aiza ny ato ary ahoany ty fantena mipetraka daholo anakireo ahoany ireo tenyreo satria raha amin'io teny Yahva io a dia tsy hita io zavatra io dia osiko mantsana hoe andao ho jerevantsika daholo ny dikany ary aloha ampidiritsika le mandeha zany iny a dia tafiditra any iny aloha dia ndao atsika rijery dikan'ireny ndao tsika aloha hiverina makany amin'ny Mose indray dia izay tsika vao hiverina etotika makato amin'ity teny dadabe Abrahama ty ho any Mose tsika aloha dia rehefa hitantsika ny tenin'ny Mose a dia voavakytsika amin'izay io ahoana ny famakina n'ilay narana Yahva teo zany a ndao vakitsika indray ny bokin'ny Mose zany aizany misy anazy indray a ary ika hatramin'ny bokin'ny Exodus ny dikan'ilay Genesis aloha amin'ny teny Hebreo a dia Bereshit ny anaran'ny Genesis amin'ny teny Hebreo dia ndao tsika ary hijery amin'izay le Genesis a firy misy teo bokin'ny Mose ao amin'ny Exode bokin'ny Exode moa dia Shemot amin'ny teny Hebreo io izy io a Shemot amin'ny teny Hebreo dia ty Shemot ty zany amin'ny teny Hebreo a Exodus amin'ny teny hafa firenena amin'ny anglais Exode amin'ny teny frantsay dia vakitsika indray ny Exodus 15 fa ato i Mose no nanona ny anaran'ny Andriamanitra n'izany Exodus 15:2 dia hitantsika le forme le Iôda sy E teo a fa sady mampianatra anareo a zany eto a ny fomba famakina le teny Hebreo no mamantatra hoe iza marina ny tena anaran'ilay Andriamanitra Abrahama ny fiantsonana n'ilay anarana dia alefako amin'izay alefako en général aloha dia hidirako tsikelikely amin'izay dia aza matahotra fa hainao amin'izay mamaky an'io rehefa avy eo ty izy a le zany le teny Azy Vizimrat ya ty moa zany ny transliteration amin'izy Azy Vizimrat ya ka ity ya ty zany a no jerevantsika hoe iza ny tondroany ty ya ty fa ty ya ty zany ny anaran'ny Andriamanitra Abrahama satria io nomeny voninahitra zany ty ny antsony ty ya ty a ty le nantsony Abrahama zany ty tandemeko atsika eto le antsony zany a ty le nantsony a dia inona ny famaky an'ity ty le forme hitatsika teo
zao tsy tia trasy kely izy a fa atytsika manomboka mamaky teny a de mahazava-be aminareo am'zay izy rehefa avy eo ty le anaran'le Andriamanitra Abrahama zany io Yod C de inona famaky an'io de ny famaky an'io a loatsika aloha le efatsika any a inona famaky an'io a ro le efatsika any satria avetsika ho tazomina io rehefa avy eo a de avetsika le mandeha inona famaky an'ity a de mamaly an'izay ndray a ny famaky an'ity teny ty a de itikatra ty ny famaky anazy ty ty io dongeky le alaiko sary ndray aloha hoe de averiko aminareo alevako tsikelikely ho de am'izay nareo maraka tsara ity ny famaky anazy a ny famaky an'io a de ity io ary tsy hovaina zany ny dikan'izay raha vao mahita le forme Yod C antsika de ny famaky anazy zay de alefatsika any iny zany a de ho ampianariko anareo zao ny dikan'iny ataoko amin'ny tablona akaiky satria efa ampianariko ihany nareo de mampianatra andreo za nahitatsika nyty forme ity de zay vao maky an'le teny anglais rehefa avy eo a satria mamaky an'le teny anglais tsika rehefa avy eo hoe ty ny anarany ty zany a misy Yod de he a de vava de he ozany hoe ahoana ny afantarako an'io anaran'io ka amaky an'izay tsika avy eo tena anarany izy io de nahita nefa antsika ity forme ity forme ty hitatsika teo ty forme ty hitatsika ty forme ty fa ity forme ty a de vakina hoe zay hitatsika teo zao vakina hoe ty forme ty zany le vao ny vakitsika teo zay satria tsika nahita ty forme ty hoe Yod de he de ny vakina hoe io noho zany ny famakina an'ity voalohany ty zany ny dikan'izay a eo avakitsika ity voalohany ty hoe Yod C ty de ty zany vakina hoe zao de alaitsika sarindray iny aloha ho azy nandray antsoratra hoe ny famaky an'io voalohany io satria hitatsika tamin'le forme tao amin'ny dadabe Mose le namaky an'ity forme ty hoe ity forme ty a de ny famakina an'ity de mazava zany avetsika fotsiny izy a mba tsisy erreur le teny a ny famaky an'io atsisy afaka mamaly an'izany ko sady hitatsika le hoe teo a de ny vakiny dadabe Mose hoe le izy de tsy misy olo afaka mamaly an'izany ko tsy marina zany hoe iaratsika ny tateo ngely izy ary mbola ivelina atsika alaiko sarina iny zany dikan'izay de primitsika any a fa vita aloha zany anakiray iny de iny a de fa lansany izy iny zay zao lasa iny zay ao andray ny famakina an'le faharoa inona le faharoa kay ty ndray le faharoa ty ny faharoa ty sandemeko ny de avy eo vao maky an'le anarana am'izay ty zao aloha ngamba zany de vakitsika is my strength amin'ny teny anglisy io zany hoe ma force and song ary hirahirako zany and he's become my salvation ary izy de lasa famonjena he is my zany izy no Andriamanitro and I will prepare him an habitation de ary anamboatra fitoeranao anazy zany hoe ity ty zany no Andriamanitra ny jiosy no anarany ito moa sao de tena mazava-be mihitsy izy eto hoe io ambony io na hoe Yod he de io ny Andriamanitra ty ambany ty dikany de Andriamanitra zany izy my zany hoe amy jiosy zany ny Andriamanitra ny jiosy de antsony amy anarany hoe lay Yod sy he mazava-be zay tsisy edina hevitra tso fa de efa mazava ny teny dadabe Mose hoe ny fiantsonan'io de inona indray ny fiantsonan'lay anakiroa farany teo zany ao tsika hiverina indray ary any aloha verina indray tsika am'ilay ato ihany ka eny am'lay anakiroa farany indray tsika zany ito indray atsika efa nahitan'le forma hoe Yod C saingy ato indray moa nataony hoe Yahweh nefa antsika teo vao nahita mihitsiny hoe ato amin'ty transliteration ty de tsy Yahweh mihitsy ny vilo hoe navoan'le katolika romane hoe Yahvé izy ny katolika romane satria ato amin'ny transliteration dia Yahva ny fiantsonana azy ato zany alaitsika sarindray le izy de misy indray moa teny hoe Yahwa io fa tsy Yahva zany
de vakitsika indray la izy hoe diso koa zany sary zany fa ny famakinan'io a fihetsika indray mandeha izy ny famakinany ty a reo fihetsika alaina sary indray mandeha fa voakitika izy teo de zao araka nampianarako anareo azy zao oke izy ataotsika ty zao izy a ty zao le soratra zao de ny fandikanan'io zany a ity akaiky neto ty any ity voalohany ty fa hitatsika fa iaty efa mivakitsika teo ia ny famaky an'io de ahoanandray raha famakinany ty faharoa farany ty le ato zany ty faritsatina azy moa gauche vers la droite a de ahoana nyfanoratana an'ty le vava sy vava lavalava ehe ahoana ny famakinan'io de ny famakinan'io zao zareo a de W A H de eo le natongadolo ami teny oa fa tsy oa famaky an'io fa va mijiosy mijiosy de mamaky an'io hoe va ohatsy rehefa tsika aloha zay teny zay hoe aiza manamarina fa amijiosy ny W a de ve ny famakinana azy de andreo ndray tsika jery ina moa karazana encyclopédie akaiky amin'ny Wikipédia ny jerevantsika anazy a somary jery taratra an'izay ndray tsika zany ndreo tsika jery kely taratra an'izay sary zay ia moa voatikako sa mbola ao apidiko izy a de ndreo tsika jery encyclopédia amin'ny tantaran'izay ina moa hoe vava ny fiantsonan'izy io a somary jery kely fikaroana aloha amin'ny teny jiosy le izy a hoe ahoana ny famakinany W eo amin'ny jiosy de ny jiosy tena nanao fanitsinany teniny fa ny famakinany ina moa ny W amin'ny jiosy a de tena vava na hoe ve ny famakinana azy ho jerevantsika ato le izy a fahitako le izy zany azo nareo ampidirina am'izay ity a dia Wikipédia te Wikipédia moa zany de ny mpikaroka maneran-tany manam-paiza maneran-tany zay mpanao ny fikaroana mombany amin'ny teny amin'ny chiffre amin'ny lettre hoe ahoana fomba famakinany W izy zareo a de ny famakinany W izy zareo a ty tany amin'ny taona moins 200 tany a ary zareo Sophère Jiosy no noratra an'ity Sophère Jiosy de hoe Sophère de le mpanoratra ny Sefer Torah ena to hoe Sophère am'zareo de reto mpanoratra ireto a no nanao fanambarana tany amin'ny taona moins 200 io hitatsika io tany amin'ny taona moins 200 tanoany talohan'ny l'an 0 taloha zay reto hoe BCE zany talohan'ny le BCE zany l'an 0 considéran'io a de talohan'ny l'an 0 zany ny daty a moins 200 de namoaka fanambarana ny jiosy maneran-tany tany amin'ny taona moins 200 tany fa ny famakinany lettre W am'zareo a de tsy W hoe o fa ve ny famakinan'io any am'zareo any ary tsisy afaka iady amiko izy ny tompony teny de tsy anao hafa firenena kory ny andeha maly an'zareo fa adalany zany ady izy koa manana ny cultureny ary manana ny civilisation zay hitatsika eto zany lay vava ty zao lettre vava teo lesatsika teo hoe vava ny anara izy io amin'ny teny hébreu a de mampiandra le teny hébreu de mamay mamaky teny hébreu tsika tany de mahafantatra hoe marina ny teniny Elia ambassadeur-ny Yahosoa fa tena ve ny fiantsonan'io io zany le vava lettre hébreu izy io atao ambonitsika mahita hoe aketsika Israël description date followers prononciation of moderne standard Israël hébreu zany hoe ty zany ny fanitsina ny teny hébreu zay ny diso'ny olona de nahitsiny zareo zany hoe filazana description zany filazana ny fitenenana mikasika ny prononciation araka ny fanitsina moderne standard ny teny hébreu zay prononciation zany izy ty io mazava-be so hoe prononciation io raha tsy mety eningitsy anao de fanazaveko tany hoe ny fanononana ny teny hébreu a araka ny fanononany hébreu anazy standard mihitsy moa ny filazana azy a Israël hébreu io
lettre hébreu zany izy ity, israeli hébreu, any hoe teny hébreu zany izy tya dia nanao fanambarana ny hébreu zany fa tsisy afaka hiady aminazy fa izy ny manana ny tenino ahy, ohatra ianao zao malagasy manana fomba fiteninao ianao ka rehefa zareo azy idiranao ny fiteniny mahafantatra ny tokony ataony amin'ny teniny izy, ka rehefa izy namoaka teny fa makinay io dia tsy idiranao lalina zay mpanazy zay, ary zay olona nanaraka an'izany fitsipitenenany zareo zany ka nandeha mahitsy tahaka ny Eliasa dia miteny hoe zao ny famaky an'io dia tsy manota intsony zay miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama io, zay mantsy ny objectif, lasa olona tanteraka tsy mety manao ratsy intsony satria mahafantatra le anarana marina, rehefa hainao le anarana marina dia tena tsy manota intsony ao aorianan'izay. Dia io le lettre vava dia io le soratra vava hitantsika io dia io le hitantsika fitenenzy vava dia fomba fanoratana fanonana io izy ve azy ny vogue, zany hoe ve ny famakiana izy io zany ato mantsy ny prononciation to ambony ato hitanao tsy prononciation approximate western european equivalent, zany hoe mitovy amin'le fiteniny européenne, ka ny européenne rehefa mety hoe vogue dia vogue ny fiantsony anazy, c'est un lettre V, donc io zany ny fiantson'ny lettre vavy amin'ny teny hébreu araka ny nanonany Abrahama sy Moshe anazy dia V ny fiantsonan'le W iny fa tsy WO ohatra ny nataon'ny sasany fa tena V direct mihitsiny raha izay. Jery encyclopédie anakaiky indray tsika aloha Wikipédia anankiray satria hitantsika isa fa Wikipédia io eo ambony io hébreu alphabet wikipedia.org eo ambony io zao hitantsika tsara wikipedia.org zany zay hébreu alphabet dia mazava tsaranao zany fa resaka alphabet tya araka ny alphabet hébreu. Dia jerindray tsika Wikipédia anankiray indray araka n'izay sary zay jerevantsika indray ato ambony ato mbola misy Wikipédia anankiray. Izy ity koa zany tany amin'ny taonina mbola tany amin'ny moins 200 ihany koa ty, ary izy izy dia navoaka an'zareo tao anatin'ny système photo cananéenne, phénicienne, araméenne ary hébreu, zany hoe ity fanononana ny teny hébreu ity zany dia aventsika tsara eto alphabet hébreu lay ty araka ny Wikipédia foana ery ambony hoe wikipedia.org eo amban'le hoe Andriamanitra Abrahama eo wikipedia.org, hitantsika eo zany hoe teny jiosy zany izy ity. Dia l'alphabet hébreu zany teny alphabet consonant zany hoe abjad, dia ato ambany eto am'izay tsika zany hijery am'izay hoe tany amin'ny taona moins 200 talohan'ny l'an 0 indray nisy izy io dia hojerevantsika indray ny fanononana azy tamin'izany fotoana zany. Dia ahoana ny fanononana ny lettre V dia anao jerevantsika ato indray izy ny fanonana ny lettre V ry zareo dia ity indray le vavy ity, io le vava WAW dia ahoana ny fanoratana anazy ny fanonana anazy io V mivaravarabe io fanonana anazy V. Dia ndao hoe jerevantsika ato ambony ato hoe phonème, ny phonème zany dia son an'le izy mihitsy atao hoe phonème, hoe rehefa miantso an'io nom io anao dia ohatrany ahoana ny nom io dia hoe V, tena V mihitsy V fa tsy hoe O fa V va zay. Izay le hoe napetrany ato zany ny phonème an'izy io V mivaravarabe io matoka fahitanao ndraiky io V io zany ny fiantsonan'le vavy io V dia io le vava io, ny phonème an'izy io zany nany rehefa tononona amin'ny vavasilina eny izy dia V ny fanoratana azy araka ny Wikipédia, zany hoe tsy misy olona mahazo mamaly tsony fa ny vava tena V mihitsy ny fiantsonana azy. Ndao ary ivahinantsika amin'izay ary le teny hébreu nefa jerevantsika tany aloha teo zany ivahinantsika amin'izay izy satria efa nalaintsika sary le izy dia melony akatsika sary anazy dia leo zany anoratra aloha soratako mihitsy le nampianariko anareo teo dia fafatsika aloha ty zao dia aventsika soratana amin'izay le izy dahoarany ty zao le voalohany yoda dia he dia ny famaky an'ity izy ny jiosy le voalohany ty zany tia toko eto ambany eto zany ny famaky an'ity dia ty zany
dia ny famaky an'ity ahas zay ny famaky an'io taoko tsotsotra mihitsy izy donc zany rehefa tambatra l izy dia tena hosoratatsika amin'ny normal dia lasa mivadika hoe ya soratantsika to am'zany hoe ya zany ny famakinan'io ya zay mazava zay io zany ny dadabe moseny ny antso an'io dia tsy azonao lavina fa rehefa mahita an'io forme io anao zany dia ihany fetsony dadabe moseny io dia tindrantsika ary am'le w aloha ray atsika sary ty aloha dia rehefa tsika any iny dia efa afaka mijery an'iny nareo rehefa avy eo dia rehefa tsika any iny zany io le iafa tafiditra amoaka sary ndretsika zany lay WAH fa vetika soratana fona aloha izy efa teo mba ho famarinana amin'ny fampianarana anareo petraka tsy hoe iode dia hea dia vava dia he ahoana ny fanonana an'ity dia tsika teo nahita tsara fa ny nanonona ny zareo hebreo an'io dia nataony hoe WAH zay ny voasoratra atao anatin'ny transliteration dia ny hebreo nametraka mihitsy ny fanonana an'ity ve ty vo hitatsika teo mihitsy ataontsika maintsomaintso tsara mihitsy ity ozy izy ny famakina an'ity dia v no zany zany rehefa mamaky an'ity zany tsika dia lasa hoe v de a de h zany hoe ny famaky an'ity zany dia va ataontsika normal am'izay satria tsika mamaky de gauche vers la droite normal dia va zany dikan'izay va atambatsika am'izay arany satria ny famaky an'ity ozy ny hebreo va dia apitsika an'ity am'izay apitsika an'ity am'izay eo anolonany ity nefa ny famakina an'ity ozy zareo hebreo dia atao hoe ya grec ah ya dia rehefa atambatsika zany ny ya dia ny va dia io ny mamoaka hoe izy am'izay no avoakany ataontsika mavomavo ya dia voalohany zany le iode c ary va VAH io le iava antononony dadabe mose iava zay hitatsika zao le fanonanana ny 4 lettres hébreu le 4 lettres hébreu zany hoe anarany hébreu zay miteziny anarany Andriamanitra ny jiosy Abrahama io Andriamanitra Abrahama satria Abrahama no nanonana io anarany hoe iava io dia ny fanonana an'le lettre hoe iode he vava he ozy ny hébreu dia iava ny fanonana an'io dia tsy misy hafa firenena mahazo manovana zany satria zareo tompony no miteny an'izay dadabe Abrahama ny antso an'io Mose ny antso an'io dia ny anaran'le Andriamanitra manala amin'ny fahotanany jiosy mahatonga le olona tanteraka ary tsy manota intsony iava no anarany ianao zany rehefa teo afaka amin'ny fahotana tsy hanota intsony ary tsy teo vereny amin'ny fahaverizana mandrakizay dia manatona n'io Andriamanitra Abrahama iava io satria sady nantsony Mose nantsony Abrahama am'izay io ny nantsony izy mianaka ndao tsika hiverina amin'ilay raitsika sary indray ty raha misy maniry ny fampianarana moa dia efa raitsika antsoratra iny efa tsika ny any iny zany verina am'izay tsika zany amin'le tena soratra hébreu ndao ary Exodus chapitre 15 verset 3 Exodus chapitre 15 verset 3 dia zao ndray moako zany ny fandehan'le teny eto zany ny famakina an'ity teny hébreu ty zany io zao le teny hébreu ty zao le terme hoe iava dia jerevantsika inona mivaky n'io teny io iava ish milshama iava shmo dia jerevantsika ny dikan'io ato ty moa zany le fandikana teny diso nataon'ny katolika romana nataony hoe Yahweh ny anarany nefa tsy existe zay terme zay zay natonga ny hoe efa nesorony zareo anatin'ny baiboly zany terme Yahweh zany satria tsy existe ao zany dia zao ny teny ato hoe iava izy manno voa adiako amin'ny teny malagasy dia hoe iava dia lehilahy ho amin'ny miady mpiady izy zany dikan'izany iava izy hiznem iava ny anarany to moa zany hoe dika teny diso to ny avety io satria tsy izy ireo dika teny katolika romana reny dia tsy raisitsika fa satria nadika avy amin'ny teny katolika romana io mandika teny io
fa ny original tiany original tiany Yava milkama Yava sumo original fa transcription fa transcription mbola tsy complet de zay na tonga anazy ny complété ke zao no tena fiantsonan'io ary zao no tena anarana io amin'ny jiosy de ny dikany sumo anarana zay no mahatonga anazy hoe Yava is his name dikany name zany anarana zany zany hoe Yava no anarana hitareo zao hoe na ny katolika romanina koa raha nandiso an'io samy nandiso ny protestanta nanao hoe Jehova katolika romanina nanao Yahvé de samy lasa mpanota dao izy rehetra de tsy haiko zany le anareo na mba inona ny antsonareo any samy manontany tena daolinareo any hoe iza le nantsonareo zay miantso any Andriamanitra Abrahama samy mamadibadika ny boky nosoratanareo any nareo rehetrarehetra fa ny boky ny jiosy de milaza sady afa-pahotana sy tsy manoteny tsoa zay miaraka amin'ilay anarana ny teneny dadabe Abrahama sy dadabe Mose ny anarana ny teneny dadabe Abrahama de Yava ary ny fiantsonan'ilay ray anaran'le ray amin'ny voalohany hoe Yod-Sie de hoe Ya de zay no mahatonga ny anaran'ny io Andriamanitra Abrahama io hoe Yava ary zay niantso an'izany anarana zany de lasa tanteraka daholo ary lasa tsy mahay manota ntsony ary zay ny planio Andriamanitra io tena izy ho lasa tsy mpanota ny olona ho lasa tanteraka ny olona ho lasa olo-marina le olona tena manana ny fiainana manak'izay anjaranao zay maheno anary aloha za zao mieritreritra mbola hanompo Andriamanitra tsy izy venao mbola anaraka Andriamanitra diso anarana venao zay na tonga nanome an'le daty teo zay na tonga nanome an'le daty teo hoe jereo am'izay le anareo izy natsonareo any nanome daty zao ho an'ny sefer Torah-ny jiosy momba ny Abrahama momba ny Mose de nanome daty koa de samy mandray resona am'izay satria samy nandiso daoly angeny reo olombelona rehetra nanome daty koa ny bokin'ny Silamo hoe tany amin'ny taona plus 600 vao navoaka ny zareo de iza zany no naranao raisitsika zany raha tena hivavaka marina ianao de valy raha tena hivavaka ianao andana miverina ny original de ho afaka amin'ny fahotana ianao tsy hanota intsony ianao ho lasa parfait ianao ary araka amin'io Andriamanitra Abrahama io ianao zay zany ny lesona antsika androany namantatra hoe iza le anaran'ny Andriamanitra Abrahama tena marina fa ny ankoatran'io de tsy izy daholo de mazava azy ny anaran'ny Andriamanitra Abrahama tena marina dia Yava ary nantsoy ny Isaia io any amin'ny Isaia toko fa misy 24 angambany izy Isaia 26 mosa 24 tsy tadidiko tsara izy Isaia hoe natsoy ny Isaia hampaminany mihitsy izy io zay vako raha ato le izy Isaia 26:4 l'izy fa tsy 24:4 Isaia 26:4 mijerevantsika kely boky Isaia toko fa 9:20 de voateny ato mihitsiny araka ny translittération sy ny phonème zany mazava azy miaraka amin'ireo Isaia 26:4 ao amin'ny boky ny Sefer Torah-ny jiosy Sefer Torah-ny jiosy ty vakentsika ity io izy io zany le rangotra koa ny jiosy io io lay soratra ny jiosy io fa tsika tsy andany andro rehefa misy dikateny trakekito de aleotsika mandika an'le dikateny abitso va Yava adeyad kibia Yava io izy io fa mitambatra tsara io Yava tena mazava be mihitsy io tena ny anarany dada Yava zany de hoe Yava ary tena miaraka tsara izy io rahantsika mahita be ny vandravanao hoe resiko soratra hoe tena ny fiantsonana azy de tena atao hoe Yava mihitsy izy rahantsika nahita teo nao ke jevantsika tsara le soratra io tsika hoe ya zao ty de ny toyny ty Yava ito le soratra ito kale dasikely fa disitsika aloha le to alefa am'izay tya any iny tafiditra any iny de ty le soratra zao tya io tanareo io zao le ya ty ambony ty ambony ty zao le ya io ampovoany io izy io
de midina tomba satria droite vers la gauche de ty le toy ty Yava ty ambany ty io zany le Yava fa tena milahatra tsara mihitsy alaiko sary de menanareo de hitanareo tsara fa hoe tsy tanay izy zany de andao metsika hoe tena fiantsonana azy mihitsy ny hoe Yava io zay ty zao le ty io le de ty nytoy rehefa aveo io nytoy Yava zay de hitanareo tsara fa tena anarana fiantsonana azy mihitsy le hoe Yava ka zay ny anaran'le Andriamanitra Abrahama Yava no anarany de matoka zany fa voaraintsika am'izay le hoe ny anaran'ny Andriamanitra Abrahama zay nitonoany dadabe Mose ary meny Elia teto am'izay ny fanazavana le anarana Jiosy zay tena mahatonga olona parfait ary non pécheur non sineur ame tsy manota intsony de zany anarana zany no antsoina hoe Yava Andriamanitra Abrahama io zany rehefa tsy niantso an'izay anao de diso io Andriamanitra anao io niantso Andriamanitra tsy izy ianao ary voafitaka ny teny izy de ifitiavana moa ny Elia miantso atsika sady misitona atsika iaino hoe jerevo Andriamanitra Abrahama io fa io le tena mpamonjy io de hojerevantsika am'izay hoe rehefa niantso an'io ary dadabe Abrahama sy dadabe Mose tany amin'ny taona 1000 tany hoany mahery tany tsisy talohany ny bokin'ny Islamo zao tateoriana plus 600 taty taoriana elabe zany tena taoriana elabe fa ny bokin'ny Jiosy Sefer Torah kosany tany amin'ny taona -1500 -1800 tany hoany zay zany nitraneny indrindra ka raha izay mitraneny indrindra lazaiko anao zany tsy azo toerina zany le teny dika zay fa ny marina zany de nitenin'ny dadabe Abrahama sy dadabe Mose ary niantso an'io Andriamanitra io izy mianaka tamin'ny anarana hoe Yava vonjerevantsika teo zao zay ahitatsika teo donc nampikely an'izay teny zay avy faranako anazy zany am'izay mba afapo tsara mihitsy nareo no jerikely amin'ny dika teny gasy aloha de zay ho avantsika rikatra amin'ny teny manaraka izy somary kalika kely atao amin'ny aiza moa zany Genesis 21-23 donc antsika jeren'izay Genesis 21-23 zay Genesis 21-23 na hoe Bereshit moa zany filaza azy atao amin'ny Genesis 21-23 mbola toy ny le teny teo apiko zany le izy Genesis 21-23 de hitatsika ato fa tena niantso anarany Andriamanitra mihitsy izy amin'ny anarana hoe Yava renaka izany le izy teo nyjerevantsika fa tsy 23 nyjerevantsika kely azafady indrindra ho an'izay manaraka fa 33 le izy fa tsy 23 33 ngaman'izay 33 izy ty indray le rangotra koa ty de io no anaran'ilay Andriamanitra Abrahama zao io mipetraka io ampovoany io le Yod he Vav he io le alphabet hébreu Yava zany anaran'izy io hitatsika tsara hoe ao amin'ny Genesis 21-33 de mbola miteny mihitsy le Bereshit Vahita Eshel Biver Shava Vaikrasham Bishem Yava Eloham Elolam zafady indrindra io le terme hoe Yava foana zany hoe Abrahama zany de tena niantso mihitsy le anarana hoe Yava avaketsika ndray miteny anglisy adivoko aminareo and Abraham planted a grove in Beersheba and called there on the name of Yava the everlasting any hoe niantso naran'Andriamanitra rehefa nametraka zavatra atao amin'ny toerana anankiray io zany ataontsika malakilaky ny dika teny satria asa lavitra ny teny zany hoe io zany tsika de mahita mihitsy ny hoe Abrahama de tena niantso toko sy andininy telo zao nomeko anareo teo atao amin'ny Genesis 12 de Genesis 13 de tena hoe Genesis 21-33 ny farany hoe
tena niantsony io Andriamanitra io izy tamin'ny anarana hoe Yahva. Ny Andriamanitra i Abrahama zany zay tany amin'ny taona 1900 sy Mose tany taona 1200 1300 tamany dia tsy izy anaran'ny Andriamanitra ny fa Yahva. Rehefa tsy izay zany dia tena diso ianao ary manekenao diso satria manino famonjeny ty fitiavana anao vonjena ty tsy resakina fa hoe andao vonjena ny fanahinao. Rehefa teo vonjena zany fanahinao dia maiza menao zay. Rehefa tsy teo vonjena fanahinao dia aza rina dia vita. Fa ho an'izay olona mitady famonjena maiza meno ny tenin'ny Elia. Fa famonjena nataon'ny Elia anavotra anao. Nijery ndretsika amin'ny manaraka zany hoe dia inona ny toy izay. Satria rehefa ohatra anao zany ka manaraka an'izay tenin'ny Andriamanitra Abrahama zay dia nakaiza io Abrahama io no niresaka rehefa avy io Andriamanitra Abrahama io niresaka anakaiza izy io ary aiza ny teny enona farany, iza ny tokony menona amin'ny farany zany. Horesantsika indray zay manomboka amin'ny fampianarana manaraka zay efa tsy hoeninareo mety rapitso mety afaka pitso fa teo zany dia fandeha dia enotsika indray ny toy ny hoe nakaiza izay dadabe Andriamanitra dadabe Abrahama zay, nakaiza iza no mitondra n'izay mbola famarinana zay, aiza io Andriamanitra io zany niaraka amin'ny iza io Andriamanitra Abrahama io dia antsika moa fa niaraka tamin'ny Mose dia ahoana zany ny toyny raha amin'izao vanantsika zao aiza no ahitana io Andriamanitra Abrahama io dia valiny miaraka amin'ny Elia izy amin'izao. Dia zay zao toriko aminareo zao fa mandrapahatonga aty amiko aty ho jerevantsika mihitsy ny famarinana ho alefantsika tsikelikely fa tandroantsika zao mahita tsara mihitsy hoe i Abrahama dia manana le Andriamanitra ntsona ny anarany hoe Yahva ary zay koa Mose Yahva tao Mose moa nafatany hoe Yahva fa atao amin'ny Abrahama mbola Yahva ny etsony anazy fa atao Mose vao nataony hoe Yahva ary ny mpaminany ny antso hoe Yahva. Zay vao tena mazava tsara zany sary ka mirary soatsika rehetra samotainao soary samby arafady dolo hoe fantatsika rehetra maneran-tany aty famonjena maneran-tany zao rehefa ny Elia zao mamonjy ny rehetrarehetra na Israeliany ianao na Araba ianao na Anglisy ianao na Vietnamiany ianao na Sinoa ianao na Amerikany ianao na Afrikany ianao ho an'ny rehetra ny famonjena. Elia tonga amonjy, Elia tonga navitra, Elia tonga hitondra ny famonjena ho an'izay maniry ny vonjena ary tsy anaiky tsony ho vonony devoly fa mba ho avitra amin'izay aza matahotra tonga ny famonjena antsika. Tsy misy tokony atahorana tsony fa velona zany Andriamanitra mahery Yahva zany ary zany ny maniraka ny Elia ankehitriny misolo tena azy mivantana Elia ankehitriny tongava ianatona ny dada Yahva ho famonjena ho anao. Zay ny tenin'ny Elia ary voninahitra ho an'ny dada malay Yahva, voninahitra ho any koa an'ilay mpamina ny faran'izay ny rany resantsika mihitsy ny momba ny mpamina ny farany io ary ny mpamina ny faran'izay ny rany io dada malala Yahva io ny anarany dia Yahosoa. Ahojerevantsika mihitsy ny hoe iza io Yahosoa io ho tonga any mantsitsika ahoana ny teny nambaran'io dada Yahva io, inona ny tenen'io Andriamanitra Abrahama io ho jerevantsika dia satria ny tanjona ho afaka amin'ny fahotana ary ho tsy manota intsony ary ny olona hitanao mitoreto Elia ilay olona tsy manota intsony eto ambony tany ary ilay olona tanteraka noho ny amin'ny fiarany amin'ny dada malay Yahva andao hiaraka amin'ny Elia ianao. Voninahitra ho an'ny dada malay Yahva ariva afakitsika. Sotra betsaka dada malay Yahva noho ny amin'ny teny izy nomenao fa ny teny nomenao tena fitiavana ary famonjena mampisaintsaina ny olona rehetra eto ambony tany hoe ho aiza ianao. Elia mangataka dada malay Yahva aza vela vonony devolontsony ny olona fa ampy zay be zay efa mahatyleona tsikondreony amin'ny elo any zay vonjeo ny olona dada malay Yahva zany ny angatany Elia aminao hamonjy ny olona ary hanavitra ny olona ary iaino ny tenin'ilay mpamina ny farany izay mbola ho azy avy aiko hatramin'ny tsipiriany mihitsy ny hatsarany zany mpamina ny farany zany Yahosoa manary dada malay Yahva maneho ny voninay tao sy ny herinao amin'ny anarany Yahosoa. Halleluja, amen. Dia mirary soantsika rehetra samotainao soa ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana amin'ny manaraka indray veloma tomboka.